mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika riako malala tratra ity talata fahavalon'ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Zefania mpaminany, Zefania toko fahatelo, andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Zefania toko fahatelo, andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo, amin'ny anaran'i Jesoa. Efa nahafongana firenena, rava ny tilikambo eny amin'ny zorony, nosombako ny lalany tsy hisy mpandeha. Rava ny tanànany ka tsy misy olona, eny tsy misy mponina. Hoy izaho, atahotra tokoa ianao ka ino anatra, dia tsy ho rava ny fonenanao. Arak'izay rehetra voatendriko hamelezana anao, kanefa mivoa maraina koa izy ka nanao izay ratsy rehetra. Koa mendrasay ianareo i Jehova, ambara-piavy ny andro hitsanganako hakababo, fa izao no kasaiko atao, hamory firenena sy hanangona fanjakana, hanodinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny firehetan'ny fahatezerako rehetra ka ho levon'ny afon'ny fahasarom-piariko ny tany rehetra. Ray masino, manao masinina ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Riavako endrika anankiroa no andrasantsika n'Andriamanitra, na toetra anankiroa no andrasantsika amin'Andriamanitra. Misy karazan'olona anankiroa zany miandry an'Andriamanitra, ary tahak'izay koa Andriamanitra manoloana antsika. Rehefa miteny Andriamanitra hoe miandrasa, dia misy toetra n'Andriamanitra anankiroa koa izay asehony amintsika. Ny voalohany dia ilay Andriamanitra izay miteny amintsika hoe andraso aho, dia voalohany ilay Andriamanitra hitsara, ilay Andriamanitra hitsara ao anatin'ny fahatezerana, hoe mandrasa nareo fa ho avy amin'ny fahatezerana. Fa ny toetra faharoa koa dia izao, ilay Andriamanitra izay raha miteny manao hoe andraso aho, dia miteny indray manao hoe andraso aho fa ho avy amin'ny famondram-po. Izany hoe ireo toetra n'Andriamanitra ireo dia samy hitantsika amin'ity bokin'ny Zefania ity. Amin'ny ilany Andriamanitra dia nitaonany zanak'Israely ny Joda moa no tena resahana, satria tamin'ny vanim-potoanan'ny Josia no ratana ity boky ity, dia ny Joda no tena resahana eto, dia taon'ny tompo hiandry an'Andriamanitra izay hitsara ny firenena hafa, hitsara ny mafy-loha. Nefa koa dia Andriamanitra koa dia mitaona ny zanak'Israely na ny Joda hiandry azy izay mpamindra fo. Samy toetra n'Andriamanitra ireo. Andriamanitra izay mitaiza manitsy, Andriamanitra izay mitsara rehefa tsy mahazaka ny faharatsian'ny olona na ny firenena, kanefa koa Andriamanitra izay mampiandry mivonona ny hitondra famondram-po. Fa ny zava-dehibe zany dia izao, samy mety ho tojo ireo toetra n'Andriamanitra io avokoa rehefa niseho tao amin'ny tantaran'ny firenena, tao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao, ireo toetra n'Andriamanitra ireo. Ilay Andriamanitra mitsara, ilay Andriamanitra izay avy am-pahatezerana, ilay Andriamanitra izay manitsy, tsy mahazaka ny faharatsiana, nefa koa ilay Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka. Dia raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny fiainana kristianina na amin'ny firaizantsika amin'Andriamanitra, dia ny hoe tsy misy maniry hiandry an'Andriamanitra ao anatin'ny fahatezerana, tsy misy maniry hiandry an'Andriamanitra ao anatin'ny toetra ataontsika hoe tezitra manona ny olombelona. Fa ny irian'ny olona, ny irintsika dia ny hoe Andriamanitra mihaona amintsika ao anatin'ny famondram-po, Andriamanitra mihaona antsika ao anatin'ny famelan-keloka. Raha tena jerena amin'ny lafiny tantaran'ny teolojia dia misy ny tsy nanavaka azy ireo. Raray dia ohatra hoe ny fiangonana voalohany, ny ataontsika hoe ny marsionisme,
dia nanazava fa samy hafa reo andriamanitry ny andriamanitry ny testamenta taloha sy andriamanitry ny testamenta vaovao. Ny andriamanitry ny testamenta vaovao de l'andriamanitra masika lindra manasazy, fa l'andriamanitry ny testamenta vaovao de andriamanitra hafa mihitsy, andriamanitra fitiavana mamindra fo. Mazava ho azy fampianaran-diso moa zany zany na fampianarana zany, fa ao amin'ny soratra masina dia andriamanitra de iray ihany, andriamanitra de iray ihany, ary toa ka miteny andriamanitra hoe ho avy amin'ny fahatezerana mirehitra dia tsy hoe tsy andriamanitra fitiavana akory izy, tsy zay loatra. Raha miteny andriamanitra hoe tonga aho anafay anasazy andripaka tahaky ny andininy fahaenina sa fito zay volazo vitantsika eo, dia tsy hoe andriamanitra sanatria raha tsy fanahy izy, andriamanitra mpanasazy izy, tsy zay loatra, fa andriamanitra fitiavana mandrakariva izy. Raha toa ka nandripaka ny Amalekita no ny faharatsiany andriamanitra, no nandripaka ny Kananita no ny faharatsiany andriamanitra ny testamenta taloha, dia tsy hoe tsy fitiavana akory izy. Raha ho andriamanitra ka namela ny safodrano isy tamin'ny andro Noa na nandravany Sodoma sy Gomora de tsy hoe tsy fitiavana akory izy, mazava ho azy fa fitiavana izy. Ny baiboly de milaza fa andriamanitra de andriamanitra fitiavana, fa raha toa andriamanitra namela na nandripaka ny ratsy fanahy, ny tsara ny ratsy fanahy ny amin'ny bokin'ny Noa na ny amin'ny bokin'ny Genesis toko tantarany Sodoma sy Gomora na tilikambo Babela Genesis toko 20 dia tsy hoe akory ratsy fanahy izy, fa fitiavana izy satria tia hanadio izao tontolo zao izy, tia hanadio ny tany sy zay rehetra eo aminy izy, fanamboarana, fanadiovana no antony zany rehetra zany. Satria misy olona zay tian'andriamanitra iova mba hiatsara, ary dia misy kosa ny olona zay nisafidiny tsy iova mihitsy, no zany dia tsy maintsy nanadio izao tontolo zao sy ny asan'ny tanany andriamanitra. Ka raha manadio reny izy de tsy midika hoe ratsy fanahy akory, fa tia hanana ny tsaratsara kokoa andriamanitra. Ary zay nahatonga andriamanitra hoe namela ny zanak'Israely ho mpabo tany Babilôna, namela ny zanak'Israely ho nandevozana tany Egipta, namela ny zanak'Israely makivaky ny efitra, tsy hoe masika n'andriamanitra mila vaniny loatra andriamanitra sanatriny fa andriamanitra de fitiavana. Fa ny tian'andriamanitra ho ao an-tsaitsika tsotra fotsiny zao dia ny fanazavana ao am-potsika fa fitiavana izy ka tsy mahazaka ny ratsy. Raha ohatra ka misy voankazo lo na tahaka zany dia tsy maintsy isorotsika iny mba tsy hanimba ny hafa. Raha misy zavatra simba dia afaka isorotsika iny ihany velany mba tsy hanimba ny hafa. De tahak'izay fotsiny andriamanitra. Andriamanitra tsy tia ny ratsy, fa andriamanitra mankahala ny fahotana de manaisotra ny fahotana izy, mety marary, mangifiry ilay fanamboaran'andriamanitra, ilay fanadiovan'andriamanitra. Saingy ny ao ambadiky zany rehetra any dia tia hanana ny tsara sy tia hita ny tsara andriamanitra. Noho zany dia tsy hoe misaraka akory, tsy hoe andriamanitra samy hafa mihitsy andriamanitra ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, na hoe rehefa tezitra andriamanitra de tsy fitiavana intsony izy, tsy zay loatra. Na hoe rehefa fitiavan'andriamanitra de mandefitra amin'ny ratsy izy, tsia. Toetran'andriamanitra raha ohatra ka ilay andriamanitra miteny hoe ho avy amin'ny fahatezerana hitsara de zao, tsy hoe tsy ao aminy intsony lay fitiavana, fa tena mbola ao anatiny ihany lay fitiavana. Ary raha ohatra ka miteny izy manao hoe za fitiavana sy mamindra fo, de tsy midika koa za manao hoe tsy ao aminy intsony lay toetra entitra, lay andriamanitra entitra, lay andriamanitra tsy mazaka ny faharatsiana. Andriamanitra tsy miova sady toetran'andriamanitra, ilay andriamanitra entitra tsy mahazaka ny ratsy, nefa toetran'andriamanitra ihany koa mamindra fo. Amin'ny fomba hijerentsika olombelona azy fotsiny zao tsika manao hoe andriamanitra zao de zao, raha tonga eto izy miteny manao hoe ho avy amin'ny fahatezerana de zao tsy hamindra fo izay, na handravy izay, tsia. Marina loatra amin'ny voambolana itenenan'andriamanitra azy amintsika toy ny hoe handrava, fa andriamanitra tsy mpandrava mihitsy, andriamanitra dia mpanorona, mpamboatra, mpanatsara, mpahary. Fa raha miteny andriamanitra hoe handrava tilikambo ana, hitantsika amin'ny andininy zay mizara mofonainy io
hoe nahafongana firenena rava ny tilikambo eny amin'ny sorony zay sisa rehetra de tsy oka tsy ohatsy atsika mihitsy ny tretra manao hoe Andriamanitra de mpandrava mpanimba zavatra fa ny antony renydrehetra eny de ny hoe mamboatra Andriamanitra, manadio Andriamanitra, ireharehan'ny olona ny tilikambony ka manjary takon'Andriamanitra, ireharehan'ny olona ny asan'ny tanany de manjary takon'Andriamanitra. Tahaka izay nitranga tany amin'ny tilikambony Babela ohatra, ny reharehan'ny olona ny asan'ny tanany, ny reharehan'ny olona ny fahaizany de nanjary takon'Andriamanitra. Naleon'ny olona ny rehare tamin'ny fahaizana mampahalalany fa tsy ny fiankinana sy ny fankatoavana sitrapon'Andriamanitra dia rava ilay asan'ny tanany olombelona. Navelan'Andriamanitra ho ravana no ravan'Andriamanitra mihitsy mba tsy hanakona ny voninahitr'Andriamanitra. Noho zany dia eto amin'ity mofinaina ity dia mampianatra antsika fa Andriamanitra dia na dia miteny azy iteto manao hoe rava ny tilikambo, nandrava firenena, de tsy tokony ho jerentsika amin'ny lafiny hoe Andriamanitra zany dia masika tsy mitsitsy zay loatra fa na inona de zao Andriamanitra de fitiavana. Fa izay zavatra faharoa lehibe tokony takatritsika amin'ity bokony Zefanity ity zao, raha toko isika ka mitodika amin'Andriamanitra dia ny taon'ny ireo ataontsika hoe mpanitsy fivavahana, ny taon'ny mpitory-teny de ny hoe tamin'ny andro fanitsy fivavahana de ny hoe ny zava-dehibe de izao Andriamanitra tsy miofa fa izao ny finoanao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no mibaiko lay endriky isehoan'Andriamanitra na ny toetra ny isehoan'Andriamanitra aminao. Raha ohatra ka mpino ianao, mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, mahatoky ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra de zao Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra be fitiavana no mihaona aminao. Ary izany toe-panahy zany no nahatonga Lutera ny teny ndray maky manao hoe Andriamanitra nge fitiavany, rehefa mino Andriamanitra masika ianao de Andriamanitra masika sy manasazo no mihaona aminao, fa rehefa mino Andriamanitra fitiavana ianao de Andriamanitra fitiavana no mihaona aminao. Ary io no hamarin'i Jesoa tamin'ny teniny tam'ilay vehivavy ny teneny manao hoe tongava aminao arak'izay inonao, ny finoanao nefa nahasitrana anao, teniny tam'ilay boka, inona ny tianao ataoko aminao, tongava aminao arak'izay irinao. Zany hoe lay toe-panahy zany izay ihaonantsika amin'Andriamanitra de izao koa tena miankina mihitsy amin'ny finoantsika sy ny fahatakaratsika n'Andriamanitra. Rehefa mino ianao fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra mpanasazy, Andriamanitra mpikapoka de zay Andriamanitra mpanasazy mpikapoka zay ho Lutera no mihaona aminao. Ny tiany bokony Zefanio takatritsika de zao ny mahazava-dehibe ny fanapahan-kevitra ao. Ino an'Andriamanitra fitiavana, mino an'Andriamanitra fitiavana. Ny taonjato iainantsika de am'izao andro iainantsika izao dia vokatry ny fahalalahana zay hitantsika eo anatin'ny fiarahamonina, fahalalahana be loatra zay hitantsika eo anatin'ny fiarahamonina de manjary miandrandra Andriamanitra mpanasazy ny olona, satria hitan'ny olona fa hitantsika kristianina fa malalaka loatra ny simban'ny fiarahamonina te fahafahana. Itsika am'izao andro ao de mijery ny fiarahamonina dia malalaka loatra, manjary be loatra ny filibana, ravan'ny olona la endrik'Andriamanitra, ahitana fidoroana zava-domelona, ahitana fidoroana fanimbana tempolon'Andriamanitra isan-karazany. De tsapatsika manao hoe tena simba izao tontolo zao, simba lay olombelona zay nataon'Andriamanitra. Hany ka ny akon'izao eo amin'ny fivavahana kristianina dia toa mitodika amin'Andriamanitra de tia hanasazy ny mpino. Zany hoe ny tian'ny mpino de zao Andriamanitra hoe fongory Andriamanitra zao ratsy zao, fongory Andriamanitra zao fahavoazany zao fahalovany zao. Zany hoe ny andrasan'ny kristianina de lay Andriamanitra zay hamonkotra lay ratsy, lay Andriamanitra zay hanafay, lay Andriamanitra zay
zay mety ho zay mihitsy aza ny vavaky ny mpino ndray aizy ianao Andriamanitra no tsy manafainy ratsy fanahy, aizy ianao Andriamanitra no tsy mandringana ny ratsy fanahy. Efa hita ao amy testamenta taloha zany hoe Andriamanitra mandringana zany ianao, zany Andriamanitra tsy mahazaka ny ratsy zany ianao, aza ely ianao fa simba ny tany, simba ny olona, aiza ianao Andriamanitra. Izay tonga hitsara ndraindray ny finoan'ny kristianina tonga mikisaka am'izay hoe lay Andriamanitra tia ny hiditra an-tsehatra hanongotra hanasazy. Ary vokatray dia na ile fivavahany aza de manjary mirona kokoa any am'lay lay ataontsika hoe fanerena tena. Zany hoe rehefa tsapan'ny olona, rehefa tsapan'ny mpino fa somary malalaky zao tontolo zao dia mba hiavahan'mpino am'lay zao tontolo zao dia maniry ny tenany izy ohatra hoe mirona mankany amin'ny fitiavana filibana izao tontolo zao zay hitatsika ankehitriny, de mandeha mifanohitra am'izay mpino ka mandeha mankany amin'ny lalana tena ataontsika hoe zay tsy diso loatra akory fa zay mihitsy mankany amin'ny fiafiana, mankany amin'ny fandavana ny zavatra rehetra. Raha ohatra ka somary ataontsika hoe mirona mankany amin'ny zava-mahadomelina zao tontolo zao zay mihitsy antsika dia tena lavy ny mpino mihitsy hatramin'ny zavatra zay verentsika hoe na dia ny kafe sy ny misy ataontsika hoe ny alkôla sy ny atsipiriany rehetra mihitsy de lavy ny mpino. Zavatra mandeha ho azy amy toetrany mpino zany satria ny tazany de zao manao hoe mirona mankany am'izany filibana zany zao tontolo zao tena antsoina hoe olona voavonjy de tsy makany am'izany ary miavaka am'izany toetra rehetra zany. Ary dia manjary tsy hitan'lay Andriamanitra mamindra fo satria lay Andriamanitra zay nanafaka antsika tao amy Jesoa nanome fahafahana, nanome fitiavana, fa rehefa hitan'ny mpino ankehitriny fa nosimbany zao tontolo zao lay fahafahana de manjary lasa mikisaka mankany amin'ny ataontsika hoe somary miatery ny fomba fijery ny kristianina. Izay ambaran'ny bokon'ny Zefania nefa de zao ny fananatsika fahazavan-tsaina fa na nisimbany zao tontolo zao aza ny fahafahana nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa dia tsy tokony hanova ny finoantsika an'Andriamanitra. Ny finoantsika an'Andriamanitra de zao Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra namela heloka atsika tao amy Jesoa. Ary tsy hain'izao tontolo zao ny mitantana ny fahafahana fa lasa kany amin'ny filibana sy ny fanimbana ny tempolin'Andriamanitra, fanimbana ny asan'Andriamanitra dia ny tokony ho toetratsika kosa manoloana an'izany de zao mahay mitondra tena, mahalala onony, tsy mirona mankany amin'ny fahateren-tsaina ka manjary miantso Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra anafaina, miantso an'Andriamanitra ho avy amin'ny fahatezerana, fa miantso an'Andriamanitra be fitiavana ary mangataka famelan-keloka sy famindram-po ho an'izao tontolo zao, mangataka famindram-po ho an'izao tontolo zao. Nisy rain'ny fiangonana anankiray na marina kokoa tsy rain'ny fiangonana fa efa ty amy taonjato fahafolo valo ambin'ny folo dia antsoiny hoe François d'Assise izay ny taonjato roa ambin'ny folo koa aza dia izay nanazava François d'Assise zany dia moine katolika tam'izany mbola tsisy hoe katolika sy protestanta, mbola fiangonana iray ihany. Fa ity rangahy ty dia isan'ny ity mpitondra vavahany ity zany dia nanorina ny ataontsika hoe ny franciscaine, ny fikambanana franciscaine izay nanao voady ny fahantrano, namidiny avokoa ny fananany rehetra de lasa tonga nangataky izy. Ary satria nahita ny fahalovana tam'izany taonjato zany izy dia nahita ny fahalovany fiarahamonina, ny filiban'ny fiarahamonina, fitiavatena ny fiarahamonina dia nisafidiny iomanitra izy ary dia tonga moanina mpangataka izy zany ary izy toe-javatra zay mety ho fakapanahy ny mpino am'izao ataontsika hoe mondialisation am'izao zavatra zao manjary hoe lasa mirona any am'lay karazan-drazany hoe somary miatery hoe rehefa ary mety anana fomba fijery mihitsy ary na hoe tsy ilaina daholo rehefa zavatra zao tontolo zao
tsy ilaina ary mety ho tonga hatramin'ny mihitsy ara hoe any mandany fandrosoana mandany vokatry ny fandrosoana mandany vokatry ny siansa mandany vokatry ny civilisation mihitsy ary satria ny antony dia mijery lay fahalovana amin'ny solomasony maha olona izy fa tsy mijery lay fahalovana amin'ny solomasony ataotsika hoe soratra masina hoe Andriamanitra ihany ny tompony fahefana sy mandahatra ny zavatra rehetra zay misy eo de sitrapon'Andriamanitra ka na eo aza ny fahalovana maro samihafa de zao mametraky mivavaka sy mametraky zany eo am-pelantanan'Andriamanitra mba ho fahasoavan'Andriamanitra no ifandraisantsika amin'Andriamanitra fa tsy ny toetratsika maha olombelona mpanota no zany dia hotsika manao hoe raha jerena amin'ny tantaran'i François d'Assise dia ny toetrany de zao hoy izy manao hoe rehefa tojo tao anatin'ny faramonina loha izy de izy manao hoe tompo zaho am'izao fiarahamonina misy azao raha toa ka tojo fahakalana dia za mba atao fitaovanao zany hoe za Andriamanitra atao fitaovanao ao anatin'io fahalovana io tsy enao no tsy enao ihany no iraiko andeha hanongotra ny fahalovana fa iza no irao fitaovana hanongotra lay fahalovana ka izao amy toerana misy fankalana de ataovy mitondra fitiavana amy toerana misy fisarahana de ataovy mpampiombona amy toerana mety misy ranomaso de ataovy mitondra fifaliana amy toerana misy ady de ataovy mitondra fihavanana zany hoe lay toetratsika pino dia zay andrasany bokony zay efa ny amitsika de tsy olona mandositra izao tontolo zao fatatsika ny fahalovana eto am'izao tontolo zao mitonjato faraika amby roapolo zao de zao tsy ny manidy varavarana mandositra zay eo tenyny tompony teny hoe mantsira amy filan'ny tanora fanahy mantsira ny fakapana fa izao mila miatrika tsy ny Andriamanitra andrasatsika tsy Andriamanitra handripaka izao tontolo zao loatra fa Andriamanitra amindra fo sy anefetsika hijoro itsika ny taon'Andriamanitra hijoro mba hiasa hiatrika ny fahalovana hoe meherim-panahy zay Andriamanitra izay pino izay mety hoe vitsy akambany manoloana lay faharavan'lay fiarahamonina ka olona tsy miraviravy tanana manao hoe efa tsy avitra tsony zao tontolo zao efa potike tsy olona miraviravy tanana fa olona mijoro olona ho fanasina tahaka nataony François d'Assise hoe zahay Andriamanitra manoloana zao fahalovana eto ambonin'ny tany zao manoloana zao zava-tsatra eto ambonin'ny tany zao tsy miantso Andriamanitra aminao de midina mihitsy ianao Andriamanitra de ravao re olona ratsy fanaro de poteo zao tontolo zao tsy zay loatra ny tokony mivavaky ny pino fa tahaky ny vavaky François d'Assise hoe tompo irao zahay mehoery zahay tafioery ray ahajoro aza velanao kanosa ka andositra andositra n'izao tontolo zao fa omeo herim-panahy zahay meo hafanampo meo fitiavana meo fahafoizana meo fahasahiana hijoro satria ny Andriamanitritsika de tsy Andriamanitra resy ny ratsy tsy akory ny Andriamanitritsika de tsy Andriamanitra resy ny ratsy efa maty tao amin'ny hazo fijaliana ny efa mpitehiny Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ny fandresen'ny Jesosy ny antony nanombonan Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana de zao mba hapotika ny ratsy haresy ny ratsy nitsangana tamy maty Jesosy dia mba hatonga le ratsy ho faty tsisy itsony mazava ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatiana manao hoe izay rehetra ny Kristy de nanombo ny nofony zany hoe nanombo lay filany tao amin'ny hazo fijaliana efa maty tao amin'ny hazo fijaliana iny lay filan'ny olona lay ratsy dia efa rehefa rava fa ny fahaveloman'ny Kristy no mahatonga atsika hanana fiainana vaovao lay nombona tao amin'ny hazo fijaliana lay zanak'Andriamanitra lay Jesosy Kristy tombontsika de nahatonga atsika nandresy no zany dia ny Andriamanitsika de Andriamanitra mpandresy tsy resy ny ratsy mihitsy Jesosy tsy resy ny ratsy Andriamanitra fa mpandresy izy ary tsy misy ratsy mandresy tsara zany no ny hazo fijalian'ny Kristy no zany dia itsika zay manana ny Kristy de tokony tsy tokony ho resy ny ratsy fa tokony olona manaiky raha iny tompo manaiky ho vavolombelon'ny fahatsarana eka avako malala enao pino rehefa mivavaka de toditra am'lay Andriamanitra mpamindra fo noho i Jesosy ny ratsy efa resy ny ratsy efa na hatramin'ny fahafatesana azy
efa resy no zany de zao ho kristianina mahajoro vavolombelona ny ianao mitodika amin'andriamanitra fitiavana mitodika amin'andriamanitra famelan-keloka noho i Jesoa ivavakasika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fotoana zay nomenao anay ka nahatakaranay fa ny andriamanitray de andriamanitra fitiavana efa resy noho ny azo fijalianao Jesoa ny ratsy sy ny forongony rehetra fiainam-baovao no iainanay pino ary fandresena no iainanay isan'andro dia tafioery zay tompo mba ahajoro vavolombelon'ny fahatsarana aza mahafoy na mahasaraka anay fa tafioerim-panaza iandroso hatrany amin'ny finoana me fifaliana ary mezoto-po mivavak'izay ho an'izao tontolo zao zay hitanao fa rona makany amin'ny fahavoazana ny faharatsiana miseho amin'ny endrika maro samihafa meteza tompo hamangy ary izay fiangonanao izay pino de tafioerim-panahy afaka miatrika ny asa fijogona vavolombelona izay ampanirahanao anay anao ny tany zay rehetra eo aminy asan'ny tananao ny tany zay rehetra eo aminy ary efa novonjenao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao na ny olombelona zay rehetra mino ho ianao na ny zavaboary zay miara-misento noho ny fahotana de efa samy novonjenao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao koa dia tsy manana anjara eto am'izao tontolo zao lay ratsy fa mampahirezanay tompo hiasa mampahirezanay hijoro vavolombelona mampahirezanay ho fiasana ho fanasina sy fahazavana de tahiny kristianina tsirairay mifahendrena mifahamasina mpiainana jereo ny tokantrano tsirairay anjakan'ny fitiavanao de enao lay Andriamanitra famindram-po sy fitiavana ao amin'i Jesosy zanakao any hanjaka amin'ny tokantrano sy ny sambatan'olona misaotra Jesoa amen.